Gasy Rakoto. Arahinao zao ny andiany tantara hafatry nosoratana andria mahefa Michel atolotra anao mandritra ity herinandro ity ny fizarana fahatelo mpamindra aina ny zanako mariny dada tanjo manahoany dada salama tsara maninona ny tsy tonga dia mihitra fa mijaridina eo tokonana io fotsiny e ngalo rano savony alory dada nasako tanana azafady ay andazo vetivety ary maninona raha ny atrano vo manalakanjo tanjofa tsy na ny velany fotsiny soroko ka ao tondray vetivety alory dada misaotra andao any atrano amin'izay aretoko raha sakanjonao ka ajanao tetoko tany ka leo reo eo aloha fa sasako ireo rehefa avy eo so sanatria misy tsy mikaretona efa tiambany vohatra koa very tanjo dia angany aretina ny fitoeran'izany iry dada za raha teo vo avy nandeha taksi borosy tsy maintsy mitandrina ka mipetrapetra ary aloha fa reraky ny be ka manaona ny fianaranao andro tanjo mandeha moramora ao fa nikatso tanteraka izy tao ao zany nisy andreny amehana ra-pahasalamany reny dia efa miverina amin'olona zao efa miverina tsy kelikely tsara zany fa inona marina aloha nandrisika anao hianatra manokana momba ny fambolena fa tsy nanao dokotera indray ka izay ny tiako ry dada io raha teo nefa nitaizanareo hatramin'izay zay adala nge anaka ny toandrainy nefa raha mba nianatra dokotera zao ianao azo ny anteherana fa anampy ady amin'ity arety mandringany ity dia iza ny amboly an'ireo tanyntsika be dia be ireo raha lasa dokotera ty vavitokany dada sy zany veretsy no eritreretina voky ny maharaka ny namany inona nefa noanina raha tsy mamboly sady afa mihitsy ny mianatra ny zavatra tiana sy efa nahazatra zay aloha hitany dada ny akamaroany mpiara-mianatra aminay zao zanak'olona manakatao daholy dia sahirany zareo fa sehatra tsy mahazatra azy akory ny ianarany dia hoaiza hoany zareo rehefa tafavoaka amin'ny fianarana ka tsy maintsy mahita lalana foana rehefa manana diploma ary dada fa manahoana marina aloha fiainany dada ty mandeha tsara ny fambolena eo ihany nisy aniny amehana ra-pahasalamana eny koa dia nikatso tanteraka tokony tsy hosakana tamin'ny fambolena kosa ny amehana ra-pahasalamana hoy ianao fa niakatra daholo inge ny vidin'ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny famokarana ny vidim-bokatra nefa ny totongana tsy nisy oatra zany ve akoatr'izay sy tonga taty tsony ny mpanangom-bokatra sy mba fotsiny teny an-tsany akamaroany ny fambolena fa efa manomboka miverina tsy kelikely aloha zao ny fiainan'ny olona izany azy dia inona zao ny antsika amin'ny vokatra ny atsahany voanjo sokatsaka zao no maniry ihany zay ndray dada sy ny volon-drazany zany foana kosa ve kireny efa nahazatra sy nahavelona atr'izay ry tanjoa tsy tokony fototra amboly zavatra tokan'izany tsony ny tantsary dada ireo karazana sakafo rehetra mahavelona ka azo fikarina no ambolena inona avy zany ry tanjoa ny legioma voankazo anana sy ny sisa ka ny toetany sy ny toetrandro aty amintsika mihitsy ange ny olana tsy ahafahana mamboly an'ireo azo ambolena aty amintsika koa ny legioma ka fa misy fomba amboarana azy nareo ny anatra angamba ny mahafantatra an'izany fa ny anay aloha dia ny mahazatra ihany ka zay dady zay efa tonga aty aloha zao izaran'izay ny anarako tany andrehivohatra dia ajanona tanteraka zany ny volon-katsaka sy voanjo tsy ajanona tanteraka fa mba ho vavivaina ka vo mainka manatsara ny tsirony tany koa ange raha misolosolo ny zavatra ambolena eo aminy zany sy ho fahatonga ianao ry tanjoa ny torohevitra ohatran'izany indrindra zao ny teny ilain'ny tantsaha
Ty indraika samy manao arak'izay fahaizany fotsiny e. Efa hitako eo koa. Ny zava-dehibe atao an-tsaina fotsiny dia izao a. Eny anaka. Tokony hovaova ny zavatra ambolena. Mahazo tombony amin'ny filanara-tsakafo ny rehetra raha manana karazana vokatra. Mbola ho sarotra izany. Sarotra re izany ry dada. Ao fa efa eto hanampy anareo. Karakara very meza. Oay, Tanjo marina. Manao ahoana ianao? Sara fa misaotra. Betsaka izany zanaka koa anareo izany a. Mba milamindamina ny fandriampahalemana tato ato dia mahavanina an'izaoko. Ka inona ny vaovao izay ela be izay ry Tanjo a? Tsy dia misy fa tonga aty ambanivohitra dia nitsidika fianakaviana. Sary izany. Ianao toa tamana ny andrenivohitra anyko hadininao ny aty. Atao ahoana koa ny fanadin'ny tanina havelomana ary meza. Nareo tanora ankehitriny rehefa miasa na mianatra any amin'ny avo any toa manadino tanteraka ny tanindrazanako. Ovy aloha iange. Ndry tara kely ianao fa lasiny amin'ny rasazy voangana teo izy. Fanga? Nodivento ny ranona tsakaina. Eny retsy e. Ary nitondra fahasoavana ny fihibohana raha izany izy an. Aza dia mandatsa ry Tanjo a. Inona no andatsanana izany? Fahasoavana ange izany ake? Eny fahasoavana le izy fa tonga tsy lera ozy nareo tanora izay ko. Ay, oka fa azoko. Ary aiza tao aloha ny kolonga? Mianatra daholo reny ka. Ay tokoa moa. Tetena ny sabotsy vao mody fa mipetraka eny amin'ny fianakaviana eny Tanambao. Ay efa afaka CEP tetena? Ie, fa misy rano amin'ny bidon io dia manasa tany na lory Tanjo dia andao any an-trano a. Sady efa masaka izay ny katsaka. Sady izany izao no ela tsy nohanina. Tsy misy savony angary meza. Io lavenina anaty boaty kely io ampiasaina fa lany ny savony e. Mety tsara kosa ilay fanasana tananako. Izany. Tsy misahirana tsy fa robinet fotsiny voainy. Tsy maintsy nanamboatra an'io fa misy olona marefo moa ato an-tranoko. Mansoa ary. Ary ohatrany misy zavatra kely izany a. Oay, tena kila tato le katsaka marina. Nataony any kely rano koa le izy dia vetivety dia kila ny tany ambany. Manitra ery izy izany. Ohatra katsaka may ve ho manitra e. Ie, le afinareo mihitsy kay mahery be dia vetivety le sakafo dia kely. Azafady kely ny tongotrao aloha ivelaran'ity lambanany ity ary. Io. Io ny akalina dia mahazo toerana fa andoatra ho antsika. Atovy kelikely ny anjarako fa sao dia tsy lany dia simba fotsiny. Ay tokoa moa ny kibonareo fa valy votaka tany andrenivohitra tanyko. Mazotoa e. Katsaka izao ny vokatra dia io natao sakafo. Dia tsy mahandro vary intsony izany. Efa tanandany ange izao ny tatsahatra amin'izay nisy ny fihibohan'izay e. Katsaka na mangahazo fotsiny ny anay ny atoandro dia vita. Dia izany koa ve ny sakafo ny angy? Ka tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy rery Tanjo a. Ormeza? Tokony mihinana sakafo be otrikaina sy mitondra hery fiarovana ange vehivavy mitondra foaka e. Ao ry sakafo mitondra hery toy ny vary. Sakafo mamety tanjakara-batana sy ara-tsaina toy ny tsaramaso. Ary sakafo mitondra hery fiarovana toy ny legioma sy voankazo. Ay zary ny aizanay an'izany e. Otre. Izay angana-dalina fianarana ohatra anareo. Si, aza mody faniny eo fa tsy maintsy atoron-drasary izany rehefa misafo. Efa misoratra ao anaty karine-pahasalamana ange izany e. Ny anay rehefa voky ny kibo dia matanjaka ny vatana. Tsy afaka ny amorona an'izay be otrikaina any. Tsy voatery mamorona tsy misy foana vao misakafo araka ny tokony izy Rymeza. Mila manao karazana fambolena ahitana an'ireo fotsiny nareo dia milamina izany. Izay indrindra ny olana. Inona? Ny volon-katsaka sy ny mangahazo reto efa mila tsy ho arakako. Ny ety amintsika nge Rymeza tamin'ny mamokatra e. Na dia somary mijaly amin'ny rano aza indraindray. Azo atao tsara mamboly tsaramaso na voanjo na ovy eny amin'ny paibo. Fa tsy ho araka daholo kosa izany e. Sady mandany vola ny mandany fotoana. Ny asa vatana mangony fotsiny. Ka raha tsy mampiasa vola misimisy tsy manana vokatra mifanaraka amin'izany. Mba omeorany kely aloha azafady. Ka tsy afaka ny andrehatra tany mena mihitsy aloha na izany azy. Izay kely eo ampelantanana ihany no ahodina. Tsy efa misy an'ireny mpampindram-bola manohana ny tantsara eny angaha ety amintsika. Ie dia maninona?
afaka manantona andreny ange meza raha piroborobo-saina tsara ny fiompiana sy famboleny ka le mibabitrosa mihitsy ny tena tsy voako e. Mibabitrosa ahoana ary mindrana fotsiny dia averina rehefa miakatra soamantsara ny vokatra. Aleo ifampidinena amin'ny angy aloha zany fa tsy tafako za rery ka dia tia ny ranonao misaotra. Amin'ny manaraka angamba santa tsy atorany an-trano tsika raha zao no mitoka. Eno ary mamansoa anary antsika mianaka mba mifomaraina be nefa efa ritra ny olona sady ny rano atao patsakana. Rovinandray io re tsy vao afy tsika tsy nitondra fanovozana koa nge ny olany raha mba nisy zinga na so kelikely dia mba azo ny tsifina ihany. Tena enjany tika mifandimby mamela atsika daholo zao karazam-pijaliana izao. Hitako vao mba tonotony ny aretina dia tonga sady tia ny haitany ny orana miantona ny fambolena tototro ny fasika. Tsy tokony ho gaga ihany aloha tsika e. Vokatry ny toetrandro miovaova amin'ny mahatonga an'izao no ny fanimbana ny tontolo iainana. Dia tsy mety latsaka ny orana. Fa raha latsaka amin'izao ange io orana io mbola le mamono loharano e. Eny e fa mba mamelombelona ny zava-mananaina izy aloha na zany azako. Sady mamodoza foana rehefa miantona elaela toy izao ny orana e. Zay koa aloha e. Rehefa tsy mamono olona dia mandrava ny zava-maniry. Herintaona ohatran'izao le olona efatra indray matin'ny latsaham-baratra iny. Herintaona sady koa ka iny. Zao indray ty rano sotroina avy ny fampitedavana. Jereo fa tsy miakatra tsony ny rano atao patsakana. Efa tsy mahatosika tsony angamba le loharano e. Aleo angamba kity vozina tsy kelikely amin'ity soko ity dia fenoina aloha ny bidon andrika dia izay azontsika eo ny fampisarana avy eo. Alefa soary ao ndry mandraraka fa zana nofo. Tovozy tsy kelikely ihany fa aza maiky Ty iray soary dia ararao moramora fa sao dia very. Io ve kiisina tapaky ny so azy sady jerety izy fa menamena be ohatran'inona. Tena mitandika izany anandro izany ry dada tsy rafesy Izany no kakoalokaloka eto ambody kily eto aloha mila hamaky sola mihitsy. Tsy hita mihitsy izao izay izy-driana any an-trano teo etỳ an-tokotany. Etỳ an-tokotany nefa ity mila andoro ny hafanana maso ditsiko ny fasika. Ka tahoana efa izao aloha ny zava-misy dia tsy maintsy miaritra. Na zany aza mila tsy ho zaka amin'ny miaina intsony ange ilay hafanana e. Ka nometina an'Andriamanitra zany sa ihany sy todo any zanahary sy ny razana. Aiza kosa ry dada tsy rafesy fa isika olombelona aza zao mbola afaka misotro sy mihinana na dia atao hoe tsy zarizary aza fa ny fambolena sy ny fiompiana ny tena mijaly. Ka izay indrindra ny anay izao ny tsaramaso iray valabe ny am-baibo maina fotsiny ao nefa efa nandrotsaka ritra tsinona ny rano. Ngany ianareo rery iraisan'ny rehetra ilay izy dia tsy atao mahakivy. Raha olona vitsivitsy na tanàna iray ny voadona mety ho ketraka ihany. Kely dia kely ny fanantenana no avy ry dada tsy rafesy amin'ity taona ity tena marina. Izay mahasora prezy ataon-janahary mino fa tsy ampitondra izay tsy zakantsika izy. Eny saingy ny olana koa ngerisely tsy voahaja tsony ny fandaminana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fanjakana. Fa ahoana ry dada tsy rafesy? Tsy atao mason'olona fa efa tsy misy asiny amin'ny sasany tsony izao ny tany masina sy ny zavapady. Izao ny zava-misy efa mamofopofona no misary sy ny kere. Dia tsy misy irika fahatsika manaron'izao fahavoazan'izao tsony zany? Tsy misy afa-tsy ny fanaovana sorona sy ny famerenan-kasina an'ireo ny andohana ihany. Zany ve tsy soro-baton'ny jamba ry dada tsy rafesy? Ka aleo misoroka dia mbola tsy mahay ny tanàna rahaprezy adiditsika maharay aman-dreny antsika no mampita an'izany amin'ny mpiaramonina. Dia ahoana izany ny ataontsika? Mila mamory olona aloha tsika vao tena manapa-kevitra na ireo olobe isa-tanàna ihany aza aloha ny tratrantso. Ary sao dia fivoribokin'olona mihitsy no atao? Izay ny tena mety sady mila ampisahivina amin'ny olon-drehetra koa fa manana ny fadiny sy ny satany fe azy ty vohitra ity. Efa fantatry ny olona ihany ange zany fa miny manao tsinotsinona sy manimbazimba mihitsy ny sasany. Za indrindra ny tsy mety rahaprezy ny sasany mitandrina toy ny anak'Andriamaso kanefa ny hafa saha manimbazimbaka itsirano. Ny olona rehetra nefa no miara-mibaby ny vokany. Raha antoa izao dia ho potika ny voly ary hifindra eto marifody ny mosary sy ny kere.
vahiny tamin'ny manantona makaty amin'ny boroboky tany iny ry dada Tsirafesy fa miomany ianao. Aizy izany? Iny. Toa vahiny mihaja ny fanombanako azy izany a. Sady mifindretam-be izy izany. Mila mailo ihany sika fa toy mihitsy ny mpamindra aretina. Aza manao an'izany président. Marary ve izy dia hamakivaky lalam-pasika amin'izao andro mikena biso e. Otanareo aty e. Mandroso ianao ramose a. Aleo hijanona eto ivelany ny entanao raha tsy manahirana. Gasy. Maza ho toerana ary. Manao nadolo nareo aty tompoko. Salama zay ka. Ary faly mandrainao tonga Soeto Marifody. Pastera Matiasy. Mpitandrina ny tendren'ny synôda iasa ety aminareo tompoko isolo an'ny pastera Lioka. Ianao zany ilay pastera vaovao. Eny tompoko. Miarahaba zany tonga Soeto Marifody pastera Matiasy a. Izy no ray aman-dreny be mpitakazo mangety amintsika. Dada Tsirafesy no fiantson'ny olona azy. Za kosa no sely président Fokotany eto Marifody. Faly mahafantatra anareo mianaka. Eny tompoko. Ampiseho aminareo ty taratasy fanendrena aty sady isoratra anarana amin'ny boky mbahiny koa. Ay, ka io resy président. Dia omeo koa ny karapanao zafady. Ay, ity ary tompoko. Mahafinaritra ty aminareo ry izy mianaka. Zay rehetra tazanina maitso avokoa. Sa zay anga le hoe maitso ahatra. Efa misy vokatra miakatra mihitsy azy zaoko. Ohatran'izao talohany. Efa vokatra ny varetanety dia tonga ny andepody mandripaka. Zany? Zany no mahamary ny tanàna eto e. Tsy mamboly tsony ny olona fa malaina ny ady amin'ny fody io ne. Dray. Gaga manko tsy nahita fody na ray azako. Tsy afenina fa efa nalaina ihany any asa ty satria tao an-tsaiko tao dia hoe any amin'ny taningazana tsy misy rano sakafo any asa. Kanjo mifanohitra amin'izany no misy. Ny aty aminay kosa aloha efa mazoto manao voly avitra amin'izao fa tsy mijanona amin'ny voly nentim-paharazana intsony e. Efa mivoatra zany ny mpamboly aty Marifody raha izany. Efa mamboly ny filany amin'ny fiainana andavanandro koa ny olona. Izay zavatra tena ilainy sisa ny vidiana eny an-tsena fa tsy katsaka sy mangazo foana. Ho tamany ianao fa aza matahotra e. Ny président kosa izany dia efa fanabokabokana ny voly nentin-drazana ihany no ataony. Ny fivovan'ny toetrandro angeny namotika ny seha-pambolena sy nahatonga ny tany tsy namokatra e. Hatrizay reny ihany na velona. Fantahian'Andriamanitra Marifody nahavokatra toy izao e. Eto aminareo ny tompo ary mitantana amin'ny fiainanareo izy. Marina izany. Saingy raha tsy nisy an'tanjo zanak'izao ray aman-dreny be izao koa nanoro sy nitondra fomba fambolena vaovao teto, tsy nisy izao taza-maso izao. Ay kosa. Mpamboly daholo izany ny mponina eto. Saika ny akabiazany aloha dia mpamboly e. Fa ahoana? Azo atao ihany koa manko ny mampiroborobo ny fiompiana. Ka raha ireo no miaraka dia azo antoka amin'ny fanjarian-tsakafo eto Marifody. Misy mpiompy eto aminay ka. Misy manana omby sy osy maro eto. Ny akoso vorotsiloza koa efa saika manana ny ompiompy kely ny isa-tokantrano. Aza manay ianao pastera fa anateranay koa ianao amin'izao fahatongavanao izao mba hisantaranao volaninao. Misaotra melohanareo ry dada Tsirafesy fa nga dia mahafaty akory ty mpanompon'Andriamanitra avanareo ty a. Zany? Raha izany dia engaviana aloha ny vadin'ny président karakaran'izay lokan'ny pastera izay e. Sa tsy mety zany sely? Mety zany ka. Io fa reny akoho tsara nofo reny mihitsy no fatenanao anao mba hakafizanao ny tsirona akoho Marifody. Misaotra sady anareo fa voany laza amin'ny fotsiny aza dia efa tamana sady amin'ny fikarakarana. Osy! Sady taranaka koa tsara izany président. Mba hahatonga amin'ny fanjarian-tsakafo dia aleo ampiarahana amin'ny fiompiana sy fambolena. Fa mila fanaraha-maso ihany izany satria mahatonga disadisa matetika eo amin'ny samy mpamboly. Mivoana indraindray ilay biby dia manimba ny voly. Asiana fefy raha izany e. Zany? Sa tsy mety izany ry dada Tsirafesy e. Ireo mpiompy ety eny aloha no mahafantatra kokoa momban'izany e. Maka tahaka ireo efa manao izany ny mponina. Fa tsara ihany ilay torohevitra eo fa misaotra e. Indro raha veriko aminao ny karapanondronao sy ny taratasinao pastera. Misaotra. Efa voasoratra soamantsara atao amin'ny boky mbahiny zany ny anaranao. Ie. Misaotra anareo mianaka tamin'ny fandraisana fa mino afa ho tamana tsara eto Marifody. Misy vahiny tamin'ny manantona makaty amin'ny boroboky tany iny ry dada Tsirafesy fa miomany ianao. Aizy izany? Iny. Toa vahiny mihaja ny fanombanako azy izany a. Sady mifindretam-be izy izany. Mila mailo ihany sika fa toy mihitsy ny mpamindra aretina.
Aza manao an'izany président. Marary fa izy dia hamakivaky lalam-pasika amin'izao andro mikena bisoa e. Odinareo aty e. Mandroso ianao ramose a? Eny tompoko. Aleo hijanona eto ivelany ny entanao raha tsy manahirana. Ay, Mazao toerana ary? manao nadaolo nareo aty tompoko. Salama zay ka. Ary faly mandrainao tonga Soeto Marifody. Pastera Matiasy. Mpitandrina ny tendren'ny synôda iasa ety aminareo tompoko isoloan'ny pastera Lioka. Ianao zany ilay pastera vaovao. Eny tompoko. Miarahaba zany tonga Soeto Marifody pastera Matiasy a. Izy no ray aman-dreny be mpitakazo mangety amintsika. Dada Tsirafesy no fiantson'ny olona azy. Za kosa no sely président Fokotany eto Marifody. Faly mahafantatra anareo mianaka. Eny tompoko. Ampiseho aminareo ty taratasy fanendrena aty sady isoratra anarana amin'ny bokim-bahiny koa. Ay, ka io resy président. Dia omeo koa ny karapanao zafady. Ay, ity ary tompoko. Mahafinaritra ty aminareo ry izy mianaka. Zay rehetra tazanina maitso avokoa. Sa zay anga le hoe maitso ahatra. Efa misy vokatra miakatra mihitsy azy zaoko. Ohatran'izao talohany. Efa vokatra ny varetanety dia tonga ny an-depody mandripaka. Zany? Zany no mahamarifody ny tanàna eto e. Tsy mamboly tsony ny olona fa malaina ny ady amin'ny fody io ne. Dray. Gaga manko tsy nahita fody na ray azako. Tsy afenina fa efa nalaina ihany any asa ty satria tao an-tsaiko tao dia hoe any amin'ny taningazana tsy misy rano sakafo any asa. Kanjo mifanohitra amin'izany no misy. Ny aty aminay kosa aloha efa mazoto manao voly avitra amin'izao fa tsy mijanona amin'ny voly nentim-paharazana tsony e. Efa mivoatra zany ny mpamboly aty Marifody raha izany. Efa mamboly ny filany amin'ny fiainana andavanandro koa ny olona. Zay zavatra tena ilainy sisa ny vidiana eny an-tsena fa tsy katsaka sy mangazo foana. Ho tamana ianao fa aza matahotra e. Ny président kosa zany dia efa fanabokabokana ny voly nentin-drazana ihany no ataony. Ny fivovan'ny toetrandro angeny namotika ny seha-pambolena sy nahatonga ny tany tsy namokatra e. Hatrizay reny ihany na velona. Fantahian'Andriamanitra Marifody nahavokatra toy izao e. Eto aminareo ny tompo ary mitantana amin'ny fiainanareo izy. Marina zany. Saingy raha tsy nisy an'tanjo zanak'izao ray aman-dreny be izao koa nanoro sy nitondra fomba fambolena vaovao teto, tsy nisy izao taza-maso izao. Ay kosa. Mpamboly daholo zany ny mponina eto. Saika ny akabiazany aloha dia mpamboly e. Fa ahoana? Azo atao ihany koa manko ny mampiroborobo ny fiompiana. Ka raha ireo no miaraka dia azo antoka amin'ny fanjarian-tsakafo eto Marifody. Misy mpiompy eto aminay ka. Misy manana omby sioso maro eto. Ny akoso vorotsiloza koa efa saika manana ny ompiompy kely ny isa-tokantrano. Aza manay ianao pastera fa anateranay koa ianao amin'izao fahatongavanao izao mba hisantaranao volaninao. Misaotra velonareo ry dada Tsirafesy fa nga dia mahafaty akory ty mpanompon'Andriamanitra avanareo aty a. Zany? Raha izany dia engaviana aloha ny vadin'ny président karakaran'izay lokan'ny pastera izay e. Sa tsy mety zany sely? Mety zany ka. Io fa reny akoho tsara nofo reny mihitsy no fatenanao anao mba hakafizanao ny tsirona akoho Marifody. Misaotra sady anareo fa voany laza amin'ny fotsiny aza dia efa tamana sady amin'ny fikarakarana. Osy! Sady taranaka koa tsara izy zany président. Mba hahatonga amin'ny fanjarian-tsakafo dia aleo ampiarahana amin'ny fiompiana sy fambolena. Fa mila fanaraha-maso ihany zany satria mahatonga disadisa matetika eo amin'ny samy mpamboly. Mivoana indraindray ilay biby dia manimba ny voly. Asiana fefy raha zany e. Zany? Sa tsy mety zany ry dada Tsirafesy e. Ireo mpimpe eny aloha no mahafantatra kokoa momban'izany e. Maka tahaka ireo efa manao zany ny mponina. Fa tsara ihany ilay torohevitra eo fa misaotra e. Indro raha veriko aminao ny karapanondronao sy ny taratasinao pastera. Misaotra. Efa voasoratra soamantsara atao amin'ny bokim-bahiny zany ny anaranao. Ie. Misaotra anareo mianaka tamin'ny fandraisana fa mino afa ho tamana tsara eto Marifody. Ody anga. Ay ve hiasy ihany e. Ie, za ihany ty rerazoky e. Marsoa letsy a. Marsoa. Ao mipetrapetra letsy ry asy a. Anatitra ny anjara ienanareo nge za razoky e. Misaotra letsy a. Nanahoana tokoa ny tao amin'ny avo retao amin'ny avam-badany latao lesy. Zay moa ny serana namita didy fotsiny fa iangy sy ny ankizy tsy azo avela reriko. Ny avany zareo koa moa tena manaka tao ka nitobaka ny ena ry sea. Zany moa. Saika omby telo isan'andro ny vonondry zareo tao.
mitondra nody moa zahay fa tsy lany dia nahatsiaro anareo. Misaotra letsy a, sady efa elaela ihany ny volaninay tsy nahita an'izany eny zany a. Zany? Ie, asa angamba zay hafaly mianga rehefa tonga eo fa lasa nangoron-dambany izy. Efa zany ary izy fa tamy. Ay, manambahiny tsika. Ie, manao ny angy Zao somary reradreraka kely fa atahoana moa e. io anaty kovety io ambony latabatra io ny enantsika tany amin'ny avorian'ny avambady ny asy. Way, misotra rery asy a. Ovaliana rehefa mahatsiaro. Andrasoary aloha vetivety akany vokatry ny tany ataonao fangaron-drokany a. fa ena ankaroanao rery angy tsara ringa zany tsaramasonareo zany ireo reny ny vokatra riasy a. Andraso aloha piko voanemba ihany koa fa navokatra betsaka koa zay nge. marina tokoa zany fa ngamo tsy voanjo sy katsaka tsony nambolenareo e. Mbola mamboly an'izany zay ka fa akoatra an'izany mamboly an'ireo voly aingam-paniry koa zay mba hanavotana ny ato atokantrano aloha isitahana ny fanjari-tsakafo. mety kosa zany hevitrareo zany a. tsy mila mandeha mividy any an-tsena tsony zany fa tonga dia makena tanimboly fotsiny dia eny mioto dia vita. Zany mihitsy letsy a. Vokatry ny vaovao avy amin'ny tanjo daholo inge zany riasy. Tsara mihitsy le fianarana nataony tany ka nahafahany mitondra torohevitra mahasoa ny mpamboly eto maripody. Zay fa ino zany nasitrika angy ao anaty ariko ao zany tongolo sy voatabia masoava re. fa ndray iny menaka sira zany sisa dia vita ny laoka tsaramaso. Mena hiato nge riasy a. Ny sira, ny siramamy, ny savony, ny menaka sisa mba vidiana eny an-tsena. Efa misy ny ilainay rehetra atao trano raha resaka sakafo ny teneniny. Tena soa fianatra kosa zao ry meza sy angy a. Inona nefa ny manakana ny lahy tsy ambolin'ny tany lahy. Geno a. Tena ohatra mampiresika mihitsy ny mahita an'izao ka. Neny lahy ny tany midimidy aman'olona fotsiny. Arena le tiany tany a afaka ampivadiana amin'io fiompiana kosa voatsiloza ataon'ny lahy io zany. Aza mamely mafy kosa nareo rery meza. Hita fa zany ny marinako. Raha sady mamboly an'ireo karazana sakafo fihinana toy izao ataonay izao ialahy. Angamba mba azoazo nofo fa tsy mahito izao tsony. Azo atao an'izany kosa izy rinitsa. La zao fa disindray ary zany teniko zany. Mahasotoa mamboly riasy a. Zay sakafo fihinana ambolena dia mora kokoa ny fiainana amin'izay. Zay tsy lany letsy amidy a. Tonga saina mihitsy eto amin'ny torohevitra reo mivadika. Inona tokoa moa zany manakana tsy amboly. Izany manko. Afaka manampy an'la tsara. Tanjora teo efa eto an-tanàna izy aloha. Dia ararotina letsy angalana hevitra. Ao fa ifampiarana mivady momba n'izany ry a. Raha tsy mamboly nge tsy mihinana riasy e. Zany mihitsy. Marina fa misy tokoa ny sakatsakana saingy rehefa mioto ny vokatra kosa ianao mionona ihany. Tsy misy magniditsy andramana letsy a. Aza midimidy tsony ny tany fa aleo ambolena dia tsy sahirany lahy. Andeha amin'izay aloha fa tsy ho lany ny resantsika nao arivo eto ao zany andro ka. Eny ary dia mampamangy amin'ny ankizy ihany manatitra ny fisaorana ono hoe nakeny zany ny ankizy raha alinako. Atao saosy voatabia sy tongolo zany sisa ny henanay dia ao tsara. Fangaro mosa tsy hoentinareo reto voanjoko reto a. Tsy zaka tsony reo mesa. Ny kamio azy io mbola misy malalaka be ka tsy zaka hoana. Ka efa hoe tsy zaka ka hoana hony. Efa tamin'ny confinement nataona ohatran'izany. Najanona ny voanjoko tamin'ny gony maromaro. Fa ahoana e? Ka tsy misy vola tsony raha ty amiko ka aiza ny andoavako ny vidin'ireo aminareo e. Sady angamo voanjo ny lahy ihany no najanoko fa tsy hita lahy nga reny mpamboly namany lahy mitondra ny azo miveriny rehetra. Fa inona ihany ny lahy tianao kolikoly amin'ny mosa. Tsy misy idiran'ny lahy ny resakay fa ny voanjo ny lahy tomina. Andao arako. Ataovy eo na fieran'ny lisany fa atsoko daholo maro fody anakana an'izany. Fa inona koa ny maly? Rehefa hoe tsy raisina le tia vokatra dia ampitoviana. Eo lahy tsara resaka amin'ny meza eo. Everiny lafa tsy makarary ny alohako moa mieritreritra an'ireo voanjo ireo olo fotsiny ao an-tsofotrao. Eno ny lisany aloha fazanaovana tamba be. Voafetra nge ny vola ampiasainay. Dia maninona? Voafetra noho izany ny vokatra azona entina mody. Sady ny voanjonareo kely voniny kely. Ka tsy ho satrinay ve moa anana voanjo be voniny. Zao e.
alefaso lavitra ny saina mba hahafahany isan'ny tahiry ireo voanjo ambin'ireo. amidy mora am'lany tia ny laholazaina. moramora ihany alory mahaly ah oka tsika ifanaja iaraka hiasa eto foana nge tsika isaky ny fitoampijinjany fa inona fotsiny ary efa tsy misy volantsony aty na izany aza ary mosa efa mba kainy lampamboly mbola tsy entiny ladolo toy ny vokatra fa ny atsasany avelo ohatran'izao. raha ho tehirizina kory eo dia ny voalavo sy ny biby kely no voky. ka manino ny lisany raha manao fanodinana menaka. fizy ty ve le ty vitany vava amin'ny teny fotsiny ahoana no aizanay an'izany. mamoly ihany no hainay hatramin'izao tya izay mihitsy dia tsy mba hikaroka-hevitra mihitsy izany nareo. efa nanoro hevitra zay fa zay ataonareo any anareo ihany ireo fa ny ahy efa atao anaty camion daholo. mba hevitra fa toro aloha fa tsy zany mihitsy nge ny vaholanao anay e. ka ny fahaizanareo mitahirany vokatra mora simba no antoka iray tsy hafaty antoka anareo. azo ampiasaina samidy foana io rehefa tsy simba. ka ahodina ho menaka zay indrindra dia aizany misy fitaovany mbola vola mialy zany. ny vidim-bokatra melona azy ty zara raha misy etsehana. marina mihitsy zany ny angamba le ty tsy mba hanana lamba ny zanako fa ahoana ly ty ka ny etehatra tamin'ny vidim-bokatra ny fividianana ny kojakoja ilay niangy amin'ny fiterahanako dia aiza zao ny ahitany etsenana an'izany. ny la zavatra hafa kosa kay ny zanako mianatra ny an-tanam-baoko tsy maintsy alefasana vola atao vatsy. fa mety mbola iverina aka ny reto vokatra reto zany mosa. raha mahita vola dia tsy maintsy maka an'ireo aty. tsy efa simba vereo amin'izany sady lasa varoboby e. ny ale izy mety aiky amin'ny fiainatokantranoko mihitsy ny tena mahasositra. sahirana be mihitsy ny saiko zany. nareo koa ange mba tokony ny saina ihany fa fiaina nefa sarotra io mbola miteraka ihany. mamokatra mampiavany lany mahazo e oka letsy zao natoroko amin'ny meza manoka fa orinasa kely manodina voanjo lasa menaka dia milamina ny fiainana rehevo manja amin'ny fatongavany zazakely. aleo aheritreritra aloha fa misaotra mitoro-hevitra e. natolotra izay tsy niviamoanao teo hafatra nosoratana andriamaefa Michel. fizarana fahatelo andiany tantara fa tsy ny coopération allemande toanany vondrona européanina amin'ny alalan'ny sehatra fahatelon'ny programa afafi sud hafatra arahinao rahampitso ny toyiny